Tanterahina ny Antsohihy kosa ny kongresy nasionalin'ny antoko Parti Social Démocrate Nandritra izany fotoana izany indrindra raha moa no nametrahan'andriamatoa Fetison Rakoto Andrianirina fialana izay voatendry vao aingana ho mpitarika izany mofo. Ny anjinjininy ary. Raha ny telo amby roapolo aogositra lasa teo no tapaka fa andriamatoa Fetison Rakoto Andrianirina no filohan'ny antoko PSD dia fantatra kosa izao fa nametra-pialana tamin'izany antoko izany ny tenany nandritra ny kongresy nasionaly izay karakarain'ity antoko ity any Antsohihy androany. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony tamin'izany kongresy izany no nahazavany fa ampihavana no tanjoka nefa dia lasa niteraka disadisa sy olana indray izany fidirany tao amin'ny antoko izany ka nahatonga azy nametra-pialana. Raha ny fanazavany dia ny fiara-miasa ankitsipony no fototry ny fahombiazana koa manoloana ny zava-misy ianany antoko amin'izao fotoan'izao dia tsapany fa mahatsara koa ny misaraka ary nanosika azy bebe koa iroso lalindalina amin'ny andraiky ny fialany tsy ho mpitarika intsony. Ny tanjony dia ny hanosika ireo rehetra mila tanana mba ho tonga amin'ny tsaratsara kokoa, marihany fa antony nametrahan'ny fialana ihany koa ny romoromo sy ny disadisa eo amin'ny samy fianakaviana na eo amin'ny samy mpitolona PSD.